FLM KMSL faraky amin'ny 50 ny lanja sora-baventy ireo kristianina FLM. Fiakaran'ny viditsoloky aina izy fiantraikany amin'ny vidim-piainana hoy ny mpahay toekarena. Raha rabam-bosesety 7 miliara atao amin'ny men, olona enina no meloiny, andrasany maro ny momba ny écran plat. Manatra ny fiarabana tompoko lasy tompoko vavy tonga soa ato anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS. Manasa mampanajana izay anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Mbola andrasana hatramin'ny androany ny daty omeny fitsarana amoana ny didy momba ny olana ara-pifidianana teto amin'ny commune Antananarivo renivohitra ka nampiakaran'ny kandidara valomanana tojo ny fitoriana tetsy amin'ny fitsarana an-tampony. Nilaza ny pahalalana fa didy roa no mety ivoaka amin'izany na lany oben'ny tanàna ny kandidara valomanana tojo na délégationna manokana no apetraka itantanantanàna mandra-pisiny ny fifidianana. Tato-baovao eo amin'ny sary sy ndratsariny ny aro-tanjony. Didy roa ihany no mety ivoaka manoloana ny rahalahy olana ara-pifidianana ho an'ny teto Antananarivo renivohitra. Raha voapirofo fa marina ny fitoriana napetraky ny kandidara valomanana tojo teo anivon'ny fitsarana dia mety amoaka didy ny fitsarana fa izy no lany oben'ny tanàna ho an'ny eto Antananarivo renivohitra. Misy ihany koa nefa ny didy fanafoanana tanteraka ny voka-pifidianana teto Antananarivo renivohitra ka ny fanjakana foibe no ametraka délégationna manokana itantana ny tanàna hoy ny pahalalana. Dia amampahalalana na ny tenenako fa tsy mitsabaka ny asan'ny mpitsara sy ny mandray an'izany dossier zany fa fahitako amin'ny pahalalana na dia anankiroa no mety hitranga iseho. Ny tranga voalohany dia ny mety hanafoana ny fitsarana ny fanambarana zay navoaka, zany hoe navoaka mahakasika amin'ny voka-pifidianana, dia ny fanendreny ny fitsarana an'ilay olona hitany tao anaty fanadihadiana, voapirofo tao anaty fanadihadiana fa nahazo vato ambony indrindra. Dia manindra ny olo io izy andray ny toerany ben'ny tanàna satria raha araka ny dossier sy ny fanadihadiana ary ny pirofo rehetra fa nisy tokoa ny osika, nisy tokoa ny fangalaram-bato, nisy tokoa ny tsy famarinana ary tena izy tokoa no nahazo vato ambony indrindra dia mety iseho izay famoahan'izy ireo ny didy anankiray izay. Fa ny mety ho didy anankiray avoakany dia hoe mety ilay fifidianana mihitsy no foanany satria be ny osika, be ny tsy famarinana tao anatiny, be da be ny fiora-pefy tao anatin'ilay fifidianana dia foanany mihitsy ilay fifidianana. Zany hoe tsy voka-pifidianana ny foanany fa ilay fifidianana mihitsy. Dia rehefa foana ilay fifidianana dia tsy manendry olona izy hoe ay ianona ny lany tao anatin'ilay satria efa ilay fifidianana mihitsy moa zany no foananako. Tsisy fanendrena ny ranona sy ranona tsony eo zany hoe ranona no lany na ranona tsy lany fa ilay fifidianana ny foana. Dia amin'izay tranga iray izay indray foana zany ny toeran'ny ben'ny tanàna. Zany hoe vacant, tsy azo atao foana nefa ny toeran'ny ben'ny tanàna satria misy asa mandeha sy tsy maintsy mihodina ao. Dia araka ny lalàna dia manendry ny fanjakana, manendry délégationna manokana na délégation spéciale. Feziny lalàna mikendry ny anamafisana ny mangarahara sy ny fahamarinana ny fisotry ny fifidianana eo anivon'ny vondrom-bahoaka Patra Itsinjaram-pahefana na ny fifidianana ben'ny tanàna eto Madagasikara. Fantsakitsana ny safidim-bahoaka ny tsy fanajana io lalàna io raha ny fanazavana. Zany tena napetraka mba asaripady ny fifidianana dia tena mila rovana satria tsy zon'ny candidat rery no voitsakitsaka ao anatin'ny fifidianana fa ny zoan'ny mpifidy ihany koa ary mba tsy ilazana hoe ny zoan'ny vahoaka satria ny fifidianana dia fantatritsika ary efa tratratratratsika foana fa ny fifidianana dia tokony ho marina, mangarahara ary manaraka ny lalàna mifehy azy, izany mba hiarovana ny feon'ny vahoaka amin'ny zay fifidianana rehetra zay atao. Raha tsy ahivina santionana tamin'ireo tsy fanjariana ara-pifidianana nyseho nandritra ny fifidianana ben'ny tanàna teto Antananarivo renivohitra ny olana momba ny lisy-pifidianana teo ny resaka Itsivolana ny filazana ampahy be maso ny kandida Irmara fa ny tenany no kandida mpanjakana.
ny fidiran'ireo mpitondra antsehatra nandritra ny fampelezan-kevitra ka nizarany fanomezana nolokoina ny lokony fitondrana nanambazana ny mponina teto Antananarivo. Birao fandatsaham-bato maro no nahitana sakoroka satria betsaka ireo nahitana tsy fanjariana ka niteraka famaliana izany. Santionany tamin'izany ny fisiana andiana olona na koa andiana mpitandro filaminana ny fidy tsy ao amin'ny toerana tokony anatanterana ny fifidianana. Olona sady manana kara-pifidianana no mbola mitondra ordonnance. Tokony ho tamin'ny zoma 14 volana novambra lasa teo ny fitsarana ity raharaha ity saingy noho ny fangatany mpisolo vava ny kandida Arlala Ramanantsoa dia niemitra ny alarobia 17 volana novambra izany saingy mbola tsy fantatra hatramin'ny androany ny amoahany fitsarana didy koa andrasana ny toyny. Vao makasika ny toe-karena sy ny fifehezana ny vidim-piainana kosa indray na miakatra ny karama na mbola tsy miakatra aza dia misy avetrany ny fiakaran'ny vidim-piainana. Sarotra ny fihezana ny vidim-piainana raha tsy manova ny fomba fifehezana ny tsena sy ny politika ara-toe-karena ny fanjakana hoy ny professeur Jean-Louis Rakotoambo androany. Raha ny resaka makasika ny fampiakarana karama 420 isanjato ho an'ireo mpiasa-panjakana. Zavatra efa nisy teto izany ka antony tokony ijerena vaolana dia izao ho hatrany ny fanazavany tato-baovao eo amin'ny sary sy ndatsariny niaro tanjona hatrany. Tsy adinkevitra ny fampiakarana karama 420 isanjato ho an'ireo mpiasa-panjakana voarakitra ao anatin'ny teti-bola-panjakana ho an'ny taona 2024. Efa taonany maro no niaina karama vary masaka arabaky teny ny mpiasa-panjakana teto amintsika satria tsy nifanaraka amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana ny vola raisina isam-bolana. Matetika anefa rehefa misy ny fampiakarana karama miakatra manaraka izany ihany koa ny vidim-piainana. Sarotra ny inono fa tena afey ny olana mety ho ateraka izany ny fanjakana amin'izao raha ny fomba fiasa hita tao anatin'izay iray volana izay. Zava-poana manko ny fampiakarana karama raha toka tsy voafehy ny fiakaran'ny vidim-piainana hoy ny mpahay toe-karena no sady mpampianatra pikaroka eny amin'ny université Rakotoambo Jean-Louis. Tsy mba nisy fiakarana miaraka tamin'ny fiakaran'ny vidim-piainana hatramin'izay fa izao rehefa pakarina io mahafeve ary tena afeve fidanga vidim-piainana ny fitondrana amin'izao fotoana izao. Ao anatin'izany le teneniko hoe marché interbancaire de devise nientana any velany eny $100 ny zavatra kely anankiray tamin'ny herintaona 4,000 nividianana zany na 10,000 fa $100 amin'izao fotoana izao lasa 9,000 le izy dia hiakatra koa le karama mampiasa dia lasa ho 7,000 ndray ny salany. Mila mahafeve le fiakaran'ny vidim-piainana ny fanjakana misy amin'izao fotoana izao. Za tsy de mino raha amin'ny fomba fiasany io tsy de mino hoe afehan'izany izy indrindra averiko indray mandeha ireo secteur clé zay ifehezana an'le vidim-piainana zay ifehezana an'le toe-karentsika tsy voafehan'ny fitondrana amin'izao fotoana izao io. Tafiditra ao anatin'izany zany marché interbancaire de devise, tafiditra ao anatin'izany ny importation ana vary sy ny sisa vao contrôler tsara ve fa ilaina contrôler reny zany ny ilain'ny firenena aloha fa tsy hoe tsy mahazo manao an'izany ozy ny banque mondiale de manaraka eo anao fa sao de tsy mahazo vola ny banque mondiale. Raha tsy ahivana nampiakatra karama ny fanjakana tamin'ny taona 2024 sy 2025 ny tombo 8 isanjato ka hatramin'ny 9 isanjato ny tampiakaran'ny vidim-piainana na ny inflation vokatra izany tamin'izany fotoana izany. Isan'ireo entana voakasika tamin'ny fiakaram-bidy ireo entana tena ilaina andavanandro toy ny vary, ny menaka, ny siramamy, ny simenitra ary ireo kojakoja ilaina isanandro araka ny tatitry ny Instat. Midika izany fa mifandray mivantana ny fiakaran karama sy ny fiakaran'ny vidim-piainana. Araka ny tatitra ny voaka farany tamin'ny taona 2024 dia mahatratra 120 isanjato mahery ny fisontry ny vidim-piainana amin'ny sokajinentana sasany toy ny sakafo. Io ilay antsoina hoe inflation par les coûts satria mitombo ny fandaniana ataon'ny fanjakana, mitombo ny vola mivezivezy eny an-tsena ka manararaotra mampiakatra ny vidinentana ireo orinasa sy mpivarotra. Mitady tombony amin'ny olona afaka manjifa sy manafatra ny entana amidiny izy ireo raha ny fanazavana hatrany. Lafomba afatanteraka kosa indray ny voaka mangingina teny amin'ny telo-pitsarana miady amin'ny kolokolo sy na ny paka ny didienjana mikasika ny raharaha bonbon sucette mitetina 8 miliara ariary niseho nandrindra ny fotoanan'ny Covid-19. Ramatoa iray izay fantatra fa mpamatsy entana voatonona imbetsaka amin'ny atrangana kolokolo no voaheloka igadra 10 taona sy andolona mandy 20 tapitrisa ariary. Fanampanazavana eo amin'ny sary sy ndatsariny niaro tanjona hatrany.
afera niompana tamin'ny fividianana vatomamy mitentina 20 miliara ariary nataon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena tamin'ny andron'ny ministra Rizatsomanana nonamoany tendrom-pitsarana miady amin'ny kolikoly na ny paka didy amin'izao fotoana. Nisy koa ny fifanarahana hafa momba ny savony sy ny bidon mitentina 10 miliara ariary izay mbola eo ambanin'ny fanadiadiana raha ny loharano-baovao. Tsy nisy volany voaka avy amin'ny ministera na dia efa nomen'ny mpamatsy aza ny entana. Tsy tonga nanatrika ny fitsarana ireo voapangavalo sy ireo orinasa roa tafiditra amin'ny tirara ity. Na izany aza, namoaka sazy enjana ny fitsarana, folo taona antranomaizina sy lamany 50 tapitrisa ariary no azo ny mpamatsy entana, 3 taona antranomaizina 5 miantona, sy lamany de 3 tapitrisa ariary ny anitalen'ny posta malagasy teo aloha, 5 taona antranomaizina sy lamany 40 tapitrisa ariary no sazy ny mpanolontsaina ara-teknika tao amin'ny ministera, ary olona 3 hafa nahazo 7 taona antranomaizina sy lamany 40 tapitrisa ariary avy. Nampatsahivy ny fitsarana fa tsy nisy vola 13 miliara ariary navoaka tao amin'ny ministera na dia efa nisy aza ny vokatra nalefa. Ankoatrio, anisan'ny raha nandritra ny Covid-19 izay efa nanaovan'ny Cour des comptes tatitra ny affaire écran plat na saringotra ministra teo aloha izay lasa député amin'izao fotoana. Fanodinkodinam-bola izay nisy fanliana vola nakany amina fikambanana anavadina mpitondra ambony tamin'izany, fanezainana fenina sy nampanginina. Mila miasa ny fitsarana fa raha ny solombavambahoaka dia afy fandiovana ny lapan'Tsimbazaza toy ireo dossier maro izay tokony efa niakatra teny anivon'ny hasezi hatramin'izay, hoy ny fanehoan-kevitra. Reny rehetrarehetra reny tsy bombo sisety rery sy ny écran plat rery fa natramin'ireny ngiaka mivital napiditra 4 amanjatony teto Madagasikara vidina boîte rose tany velany reny, mila atao enquête parlementaire daholo reny fa tsy manao le parlementaire. Ary minoa ianao fa rehefa andeha io ministre aty amin'ny ministère justice sy ny salamizany no tena nanazy fa ao zavatra fampiaro saza amin'izany fotsiny ireo dia tsisy zava-banina. Ny firenena nefa mila maika manao ankety mikasika an'ireny, tsy reny rery fa be mihitsy. Na volamena 36 kilo tany amin'ny any reny, volamena voaka tany any velany reny, ny sokatra isan-karazany, very isan-karazany rehetra mila maika. Ary ny assemblée constituante de contrôle rery ihany ny légitime satria ao daholo ny rehetra afaka tena manao an'io, fa ny parlementaire amin'izao fotoana izao kely finoana ary tsy hanao an'izany mihitsy ireo. Raha tsy ahivina dia mbola vary mangatsika tsy mety tafavoaka hatramin'izao. Ireo dossier manodidina ny 400 tsy mety tafavoaka ao Tsimbazaza mba hotsarain'ny haute cour de justice. Andrasan'ny vahoaka malagasy indray ny fomba fiasan'ireo solombavambahoaka amin'ny tirara manaraka ity. Vao makasika ny vidin'ny solika kosa indray dia manatombo sy foloka hatrany amin'ny 10 ariary ny litatry ny solika manomboka androany. Solika fandrehitra ny voaritsaketo tafiditra ao anatin'ny rafitra fampiarana ny vidiny tena izy ataon'ny fanjakana isam-bolana ity fanitsiana ity raha ny fanazavana. Ho an'ity volana Desambra 2024 ity dia nanamafy ny office malagasy des hydrocarbures na ny OMS fa anaraka ny vidiny eo amin'ny tsena iraisam-pirenena ny vidin'ny solika eto Madagasikara izay mbola ambany ny fetra farany izay napetraka. Narcisse Karazafy sy Mathieu Princy no mitatitra ny antsipriany izay. Aina isy fiatraka ny vantana amin'ny vidim-pianana ny fiakaran'ny vidin'ny solika manomboka androany 10 Desambra 2024 raha ny fanazavana nomeny Paeto Karena ho an'ny lasantsy 70 ariary raha toka 70 ariary zany teo aloha. Ny gazoil lasa 70 ariary raha toka 50 ariary zany teo aloha, ary ny solika fandrehitra niakatra 7 ariary raha toka 7 ariary zany teo aloha. Izany hoe nahitany afakarany mandidina ny 100 ariary ireo karazana solika fanjifa amin'ny andavanandro. Jerena ho kely kanefa mpiakatra ny vidim-piainana io sarany io, indrindra ao anatin'izao volana Desambra izao, volana izay mampitombo ny fandaniana isa-tokantrano. Ny fiatraikan'ny fiakaran'ny vidin'ny solika moa dia mazava ho azy zany fa any amin'ny resaka fiakaran'ny vidim-piainana ihany koa, izany hoe ny inflation na ny sondrobidy amin'ny ankapobeny, satria ny solika dia ampiasaina amin'ny zavatra maro mahakasika ny famokarana na fitaterana vokatra avy any mavoatra miakatra aty Antananarivo, na fitaterana ny
vokatra avy any mpamboly makany amin'ny orinasa mpanodina azy na fitanterana vokatra makany amin'ny toerana zay anaovana ny exportation dia mampiasa fitanterana daholo, zany hoe mampiasa solika. Ka rehefa miakatra moa zany vidina solika dia mazava ho azy fa misy fiatraikany foana zay eo amin'ny vidin'entana amin'ny ankapobeny. Raha jerena le fiakarany dia hoe ariary zato fotsiny zany isaky ny litatra, ohatrany kely zay, kanefa mijery ny toejava-misy amin'izao fotoana izao tsika ao anatin'ny fety dia hitantsika tsara ny embouteillage be dia be misy eto toeran'ireo, zany hoe miakatra ny fandaniana solika rehefa amin'ny andro fety ohatran'izao, na ho an'ny olon-tsotra na ho an'ireo le lazaiko teo hoe mpitatitra entana ho amin'ny fambolena sy ho an'ny orinasareo mampiasa solika avokoa ny rehetra, indrindra fa ny fitanterana na ny fitanterana entana na olona. Ina hiakatra araka izany ny sara-pitanterana ireo entana ilaina amin'ny andavanandro sy ireo vokatra avy any am-potony raha ny fanazavana trany no mafisiny ity paetoekareny ity fa tafiditra tanteraka ao anatin'ny fanomanana ny fety ny malagasy amin'izao fotoan'izao, noho izany hitomby ihany koa ny tinady. Karaha fehezana zany dia hoe isy fiatraikany foana amin'ny fiakaran'ny vidin'ny entana amin'ny ankapobeny sy ny fandaniana zay ho ataon'ny tsirairay zany ny fiakaran'ny vidin'ny solika, fa indrindrindra moa zany ao anatin'izao fotoana ny fety izao. Ny zavatra tsara mare nefa dia hoe ny vidin'ny solika dia miankina amin'ny tolotra sy ny tinady, zany hoe fa niala tamin'le fanaovana ny subvention ny fanjakana, ary rahantsika mahalala koa fa tsy ho zaka amin'ny fanjakana mihitsy ny antoka foana nireo elanelam-bidy amin'izay vidy tena tokony izy eo amin'ny tsena sy ny vidy zay oferana mba hiarovana n'izay le hoe fahafahany mpanjifa manjifa bebe koa zay. Ka rehefa ao anatin'izay fotoana zay zany dia tsy maintsy le mandeha amin'le lalàna ny tolotra sy ny tinady le vidin'ny solika eo amin'ny tsena, ary zay ny voatery tsy maintsy nahatonga ny vidin-solika io niakatra zany zany hoe normal zany ny fiakaran'ny vidin'ny solika raha ny amin'ny fotoana ohatr'izao, indrindrindra ho any andro fety zany dia misy fiatraikany amin'ny zay le taux de change zay koa zany le izy na le dévaluation le vola ariary. Tsy ahivina fa ny vidy-solika dia miankina amin'ny tolotra sy tinady ary na mafisiny paetoekarena fa tsy zakan'ny fanjakana intsony ny antoka ny elanelam-bidy ka tsy maintsy manaraka ny vidiny entana eo amin'ny tsena iraisampireneny Madagasikara, na izany aza nefa tsy tokony hampitangana be ny fiakaran'ny vidim-piainana io fiovaova ny vidin'ny solika io, satria na miakatra na midina ny vidin'ny solika dia tsy misy fiatraikany amin'ny vidiny entana eny an-tsena zany. Vomakasika ny arenan-kibon'tany kosa indray dia isan'ireo olana saribahana eo amin'ny sehatry ny arenan-kibon'tany eto Madagasikara. Eo am-piomanana amin'ny fanavozana ny Repoblika dia natomboka ny fakan-kevitra anomanana ny fikonandoam-pirenena ka antenaina ny andraisan'ny rehetra anjara raha ny fanazavana izay nomeny ny firaisamonim-pirenena vohy firaisana. Misa 420 ireo vonona nandray anjara tamin'ny fakan-kevitra ka aorin'izay dia iandry fanatanterana ny fikonandoha nasionaly ireto fiarahamonim-pirenena misehatra amin'ny arenan-kibon'tany ireto. Narcisse Karazafy sy Mathieu Princy no mitatitra ny Antsipriam-baovao. Maro ireo olana atrehana mpisehatra amin'ny arenan-kibon'tany eto Madagasikara, anisan'ny lehibe indrindra amin'izany ny fifanarahana tsy mitondra tombotsoa ho an'ny malagasy satria miteraka tsy fitovian-danja eo amin'ny mpampiasa vola sy ny vahoaka tompon-tany. Akoatra izay, misy ihany koa ny trangana herisetra ara-nofo misy eo anivon'ny toeram-pitrandrahana sasany sy ireo olana ara tontolo iainana maro samihafa ka mamotika ny tany sy ny zavaboary amin'ny faritra maro toy ny zava-misy ao Akarafantsika izay tratry ny fahampotehana sy doro-tanety miverimberina. Manjaka any amin'ny faritra avaratra kosa ny fanakiazana tany tsy ara-dalàna raha ny fanazavana nomeny ireo firaisamonim-pirenena. Dia ny fifanarahana natao zany fifanarahana tsy mitonga tombotsoa ho an'ny malagasy. Satria hafa ny fanarahana ohatra zao grafita no trandrahana anatin'le fanarahana nefa ao anatiny ao be dia be ny minerai zay tafiditra ao anatin'ny alainy ao ohatra volamena sy ny karazany, nefa le fifanarahana fa maharitra ny 5 taona dia tsy azo kitihina ve tsy azo ovana ve amin'ity reo fondation ty anankiray zay. Misy koa reo ao anatin'ny fitrandrahana zay hafa ny zavatra trandrahana efa misy tonga hatratra amin'ny harcèlement sexuel zay tafiditra ao anatiny.
tsy le fitrandrahana volamena sy fitrandrahana zavatra ny fanarahana atao fa miteraka fikorontanana ao anatina fiarahamonina ao anatin'izay ihany resaka olana koa mikasika ny tontolo iainana amin'ny ankapobeny ny tany ohatra tsy maka ohatra atsika mazavany ka ny karafantsika mahajanga zay réserve naturelle izy io a dia natao hoe mba tena ho arovana alarovana kanefa dia am'izao fotoana zao nga pokaty izy io a potika maisa taona ao ny mpanao charbon ao ny olona piavy tsy afiaviana aby tonga ao anatiny ao etrerety fa misy olona trany amin'ny 3 no miditra ao anatiny io ary mbola mitombo isan'andro mitandraka ny atiala io zavatra misy ohatran'izany zao tsy fantatsika dolo ny arena rehetra zany filosa zany atiala zany dia tena very dolo ny arena malagasy satria hiatrika fanavaozany Madagasikara noho izany natomboka dian'izao ny dingana voalohany amin'izany dia ny fakakevitra entina anomanana ny fitoeran-doha amin'ny pirenena manantena ihany koa ny firaisamon'ny pirenena vohy firaisana fa ho isan'ireo antsoina indray anjara amin'ny fitoeran-doha nasionaly manana ratsa mangaika sy solontenana isaky ny faritra ny vohy firaisana marary ny sehatra rehetra manerana ny nosy noho izany mitaky fandraisana ndraikitra ny rehetra mba ahafahana mametraka lalàna vaovao anarenana ny rafitra misy atao amin'ny firenena ilaina araka izany ny fifampizarana sy ny fifampiainona ka izany indrindra no antony izao fakakevitra no karakarain'ny vohy firaisana izao mba hikaroham-baolana iombonana fitondrana zay teta zay satria manana ny andraikitra nenelina vahoaka sy ny mpitondra ny firaisamon'ny pirenena ny société civile ary ny plateforme nationale des organisations de la société civile moa na ny vohy firaisana dia manana ratsana amin'ny faritra 4 ka afaka manana olona zany andray anjara feno amin'izay rehetrarehetra zay hoe raha fondation zany tsika hoe fototra mety nisy hoe tokotapaka vilany mitongilana zay tsy mety arenina trany fotony le izy sehatra anankiray any no marary eto amintsika eto fa ny sehatra rehetrarehetra fahasalamana fampianarana fambolena fiompiana zay fitrandrahana ny arena kibon'tany zay ary indrindraindrindra fa nitsakitsana ny zony vehivavy zay tokony ho arena zany hoe mety mitsindry noho ny fiarahamonina noho ny fomba mampanao fa mila ahitsika zay satria ny vehivavy ihany koa dia isan'ny fanohitra ny fampandrosoana ary ny tanora koa afaka mitondra ny anjara birikiny ka mendrika ny omena sehatra verina any amin'ny toerana misy avidolony zany ireo plateforme 24 ireo dia izarany fampizarana teto dia miandry an'izay fiampaitsona amin'ny assise régionale zay amoaka ny etaeta sy ny tena mampijaly mba hiroso tokoa amin'ny resaka hoe anafaka ny geja araka an'io teny voizina io rehefa vita ny fikonan-doha natao teto Antananarivo dia iverina amin'ny faritra misy azy avy ireo vovonana 420 nandray anjara izara amin'ny vahoaka sy ny mpiara-miombonantoka ny any an-toerana ny votoatin'ny fifampizarana sy ny hevitra nozaraina mandra-piandry ny fikonan-doha nasionaly no tanterana tetỳ Ambohipo ny fionan'ireo fiarahamon'ny pirenena misehatra amin'ny arena kibon-tany sy ny tontolo iainana antenaina ho hiatran ny fanazavana ny sin'ny politika mangarahara ny fandraisana ndraikitra entitra ary ny fanajana ny zony vahoaka malagasy eo amin'ny fitantanana ny arena voajanahary fa toy ny raha ratsy fandriam-pahalemana teny Andoharany fotsy dia niakatra fitsarana tamin'ny alarobia lasa teo ity raharaha nampifanolana ny mponina teny Andoharany fotsy ity isan'ireo anarana voatontonona matetika nandritra ny famtorana ny anarany ben'ny tanàna tany an-toerana raha ny nambaran'ireo mpitory tamin'ity raharaha ity volaza ihany koa fa afapo izy ireo atao anatin'izay didim-pitsarana izay ny antsipriam-baovao eo amin'ny sary sy ndatsariny tahiriny aina roa no nampidirina amponja vonjomaika ny roa hafa eo ambany fanaraha-maso ny fitsarana raha tokana azy fahafana vonjomaika ny ambiny izany hoe ireo olona fito hafa io no vokatry ny didim-pitsarana savaranando navoaky ny fitsarana ambaratonga voalohany momba ny rarasa vorovoro tetsy Andoharany fotsy ny herinandro lasa teo nilaza ireo mpitory fa zava-dehibe ny fandraisana andraikitra nataon'ny fitsarana na dia teo aza ireo tsindry nandeha sy ny fisisihan'ny olona sasany niezaka nanao fanelanelanana ho an'ireo voapanga hoy ny fanazavana tao anatin'ny fahamarinana no nizoran'ny fitsarana ary matoky ny fitsarana ireo mpitory any amin'ny volana janoary no isy fanadiadina lalina momba ity raharaha ity raha ny fanazavana atrany ka dia nisy ny didy savaravina navoaka amin'ny fitsarana izay isorana manokana azy ireo tamin'ny fandraisana ny andraikitra sy natonga azy name zay fanapaha-kevitra zay dia nisy olona roa aloha nampidirina amponja vonjomaika ary ny anankiroa hafa eo ambamin'ny fanaraha-mason'ny fitsarana ary ny ambony sasany dia nahazo fapahana vonjomaika marihana fa tena nandralendraikiny tokoa ny teo amin'ny fitsarana teo nosy tamin'ny nandraisana n'izany fanapaha-kevitra zany na mbola fanapaha-kevitra savaranon'andry
nefa somary hita ihany teny amin'ny manodididina teny ny olona saika nyeritreritra sy nikasa hiditra anao fanelanelanana nanao zavatra teritery ambadika fa isorana ny tompona ndraiky tao amin'ny fitsarana fa dia nizotra tampilamihinana ary tena hita mihitsy fa tamin'ny fahamarinana nandraisana an'le didika dia isorana manokana ho anareo tompona ndraikitra fanjakana rehetra zay nanaraka akaiky an'ity zavatra ty ihany koa be fanaratsiana Facebook hoe nareo mitorotorola fahatany nareo manodiditra olona fahatany ny marina tompo dia marina ihany Andriamanitra mijery midina fa tsy jery miakatra say tompony tomotory tena fo zahay be mba volon'olombelona teo mitoerana nanaparatra anay tamin'ny trangony zavatra io fa eny fomba ny olon'ela manenjika fa zay olo marina na ratsy zay tratra fanendahana zay tratra fandrahonana zay nitonany anarany be ny tanàna Andoharano fotsy Atrandry ireo voapanga nandritra ny fotoam-pitsarana raha ny fanadiadiana Atrandry ary ireo lahy rehefa nandeha ny ankety dia mitonona ny anarany be ny tanàna Andoharano fotsy foana fa olona voakarama be ny tanàna iambina azy nefa ireo olona ireo dia nanao menazy hamono andoro ny tranoko tsy haiko hoe aiza ho aiza zany ny plasy ny be ny tanàna amin'izany zavatra ataon'izany ary rehefa mivoaka ny fampidirana ponjan'ireo olona roa lahy ireo dia teny an-dalana izay nody dia nidepasy ny vadin'ny olona roa lahy izay nalefa eny amponja dia mbola namoaka vava hoe ho avy amin'izay ny fahafatesana fa tsy ho vaky loha sy menazy tsony ny azo anareo. Miantso ny tompona rehetra mahefa arak'izany izy ireo mba hijery akaiky ity raharaha ity satria mbola isy toyny amin'ny volana janoary izao na izany aza matsiaro afa-po sahady amin'ny didiny voaka ireo mpitory manoloana ity raharaha ity andrasana ny toyny. Fa efa saika mampiasa tambajotra serasera avokoa ireo tanora malagasy amin'izao fotoana izao. Maro amin'izy ireny no efa tsy mahavoafehy ny fampiasana izany ka miteraka fikorotanana amin'ny setra maro toy ny erisetra anabaka ny fahitan'izy ireo ny ranty mamofady tsy tokony ho hitan'ny zaza latsaky ny 20 taona. Noho izany ilaina ny fandraisana andraikitra amin'ny mpanabe sy ny ray aman-dreny ny amin'ny fampiasana izany. Narcisy Karazafy sy Mathieu Prince no nanao ny fanadiadiana. Miamaro ireo tanora mirona amin'ny fampiasana tambazotra tserasera amin'izao fotoana tsy misy fetra taona izy io raha eto Madagasikara kanefa mety hiteraka voka-dratsy ho an'ny tanora mampiasa azy. Manodidina ny 17 taona ny miakatra eo ny sala taonan'ireo tanora malagasy miroso amin'ny fampiasana izany ary ny akamaroany dia tsy misy fanaraha-maso ny ray aman-dreny avokoa. Ho an'ny Elia dia nanomboka tamin'ny fa 17 taona izy no niroso tamin'ny fampiasana tambazotra ny tserasera ary ny findain'ny ray aman-dreny no nampiasainy. Sarotra ho izy ny anafoanana ny fampiasana tambazotra tserasera ho an'ny tanora raha eto Madagasikara. Mbola niafina mbola be dy zareo fa miafina sista hoe misy fotoana zay anjalady sabotsy ireny mba mahazo azy amina goûter ka dia amin'ny téléphone ray aman-dreny télé misy crédit dia lalaovina sarotra betsatsy le izy amin'izao fotoana zao makany efa mahay mivoatra le zazakely efa tsy anahy firay maro efa milava daholo fa ratsy n'izao lasa ohatrany hoe tsy mifantoka amin'ny fianarana lasa variana be an'le saina dia lafy tsara ny koa ohatrany hoe ahitana zava-baovao ny fanarana vaovao reny 18 ans miakatra zany zareo mbola classe de période de 3e reny ohatrany tsy afaka manao téléphone fa lasa hoe variana be amin'ireny fa presque efa tsy efa vita fianarana reny zany tena tsara mikitikity. Tokony ho afaka fanadinana BEPC ny tanora iray vao mampiasa tambazotra tserasera ho kosa ireo ray aman-dreny sasany ilaina nefa ho izy ny fampiasana finday raha toka samy miasa ny ray aman-dreny saingy ho an'ny tambazotra tserasera dia tokony ho 18 taona no miakatra vao mampiasa izany ny tanora. Le izy aloha raha ho anahy manokana eo amin'ny à partir ny ohatra hoe afaka BEPC anoany namany metimety kokoa. Anoany fa latsaka izay ohatra ny mbola aloha loatra be dia be loatra le zavatra tsy tokony fantatry le ankizy amin'le Facebook aloha Facebook ny réseaux sociaux rehetrarehetra zany mety hoe raha ho anazy zany aloha eny à partir n'izay raha hoe tena tsy afaka mihitsy ohatra ny hoe miasa zao ny ray aman-dreny na ohatra n'izany dia le zazany ao an-trano dia mila téléphone ihany raha ohatra ka dia fa à partir n'izay ihany no metimety kokoa raha ho anahy satria raha latsaka izay manko teo mbola kely loatra.
raha ny tokony ho izy dia tokony ho 20 taona ny mihoatra vao afaka mampiasa finday saingy amin'izao fotoan'izao dia ankizy sy tanora no efa miditra lalina ao anatin'ny tontolon'ny tambazotra sy ny fampiasana finday izay matetika mbola tsy zakan'ny sainy manampitrotraka ny fianaky ny votoaty tsy voafeh ka manimba tsikelikely ny fitondran-tena sy ny fianarana ireo tanora. Ny zavatra ao anatin'io tambazotra serasera io izay manimba ny tanora, mahatonga ny tanora tia andrakandrana, mahatonga ny ankizy manaonao foana ao anatin'io ary ny tena zava-dehibe izay manimba ny zaza malagasy, ny tanora malagasy dia ny fampiasana an'io amin'ny akamoana. Raha hitantsika be da be zao ny zavatra hita ao anatin'ny application hita anatin'ny telefona, izany hoe tsy mampiasa saina tsony ny tanora, ny zaza malagasy manoloana ohatra na ho anay mpanabe dia ao anivon'ny fianarana zao dia manoratra fotsiny izy amina devoir anankiray dia hita ny valiny tsisy diso, izany hoe tsy misy fiasan-saina tsony, tsy misy eritreretina tsony fa manoratra fotsiny izy dia mivaly io avy eo dia vita. Raha ho an'ny tanora ny zaza malagasy taloha dia fikirakarana boky dia mampitatra ary tena mandalina vao mamoaka hevitra anankiray fa amin'izao fotoana moa zany noho ny telefona sy ny teknôlôjia ao anatiny dia arak'izay tenenin'izay hoe miklika anankiray fotsiny manoratra zavatra anankiray fotsiny dia mivoaka. Betsaka zany ny lafiratriny ary tsy hainy zaza malagasy ny tanora malagasy mampiasa izay telefona sy ny fanatotoloana sy ny teknôlôjia ao anatiny. Lasa fitaovana manakorotana ny fomba fiainan'ny tanora ny fampiasana tambazotra tserasera tafahoatra noho ireo karazana application mitarika ny akamoana na izany aza misy ihany koa ny lafitsara satria manokatra varavarana ho an'ny fahalalana sy ny vaovao maneran-tany ny teknôlôjia raha toa ka voafeh sy ampiasaina ampahendrena. Marina ny makasika ny hoe ankizy mampiasa ny reny telefona sy ny tambazotra serasera ao anatin'ny telefona reny, zany hoe araka ny teneniko teo moa 20 taona raha ny hevitry manokana no mila mahay an'io nefany no mila mitazona an'io nefany ary ndray tsika eto Madagasikara na ankizy ataoko hoe any amin'ny classe primaire any amin'ny CTM dia efa mikirakira zany tambazotra serasera zany. Raha na manokana zany dia ny fempetra ohatrany anay aty an-dakilasy dia tsy mahazo mitondra telefona ny ankizy anankiray aty ampianarana ary eto koa zany moa manentana ny ray aman-dreny tokony anabe koa ireo zaza ireo manoloana an'izay hoe fikirakirana telefona zany. Raha ohatra hoe fiantsona no ilaivana ilay telefona dia misy ny telefona izay misy tosy izay tsy ahafahana mikirakira zavatra ankoatran'ny hoe fampiantsona, izay zany no tokony menana azy raha hoe tena ilaina. Raha tena ilaina moa ilay izy noho ny zavatra misy koa eo anivon'ny firenena sy ny anivon'ny fiarahamonina tena ilaina ny telefona fa araka ny teneniko teo ho an'ny zaza tsy ampy-taona zany dia tokony telefona izay tsy ahafahana mikirakira ireny tambazotra serasera ireny no tokony homenana azy. Ilaina araka izany fandraisana andraikitry ny ray aman-dreny sy ny sekoly izay tokony hampianatra mialohan'ny ankizy ny fomba fampiasana tambazotra sy finday ampahamendrena. Eo koa ny fepetra ataon'ny sekoly sasany mandrara tanteraka ny fitondrana finday ho fiarovana ny ankizy tsy ampy-taona amin'ny loza teraka ny tontolo virtualy. Mila jerena akaiky sy fehezina ny fiparitahan'ny teknôlôjia mba tsy ho fitaovana animan-taranaka fa ho loharanom-pahendrena sy fivoarana ho an'i Aostralia dia nivoaka androany ny lalàna vaovao milaza fa tsy maintsy feno 20 taona ny tanora iray vao afaka mampiasa tambazotra ny tserasera mipetraka ny fanontaniana hoe mety anahoana raha toa ka ampiarina eto Madagasikara io lalàna io. Fa nanatanteraka fitokonana androany ireo mponina sy varotra eny Andravoangy sy ny manodidina noho ny fiakaran'ny rano verimberina eny an-toerana no antony izany fitokonana izany. Mpivarotra manodidina ny 70 no tsy afaka mivarotra vokatry ny ranobe eny Andravoangy ka anaovan'izy ireo antso ny ijerena izany farany aingana. Anarisa Karazafy sy Mathieu Princy no mitatitra ny antsipriam-baovao. Ahitana fiandronandrano foana ety Andravoangy na andro fahavaratra na maitany. Maro ireo dingana natao hikaroha mba olana entina ny sorana ity ranobe eto Andravoangy ity saingy tsy nisy valiny izany hatramin'izao ary izay taratasy tonga any amin'ny ambaratonga Isatsokajiny tsy misy valiny avokoa. Ponina teto zany nanana an'izao fanapahan-kevitra izao satria tsy nanao mihitsy ny fanjakana hatramin'izay. Misy taratasy manaporofo nanomboka tamin'ny novembre 2024 nataonay par voie de huissier mihitsy nalefanay tsisy valiny hatramin'izao. Nalefanay tamin'izaho moa tany présidence tamin'ny président teo aloha nalefanay
tany amin'ny ministère m'aménagement nalefanay tany amin'ny CUA nalefanay tany amin'ny Samva tany amin'ny mpendraikitra akaiky mombany eto tsisy valiny na ray ary tsisy valiny ny taratasy nalefanay tamin'izany nefa de zao hoe efa laony zay vahoaka satria tadidio tsara fa reny olona madinika reny eny indrindrindrindra ny hita androany no hanina androany ary de koty hoe rehefa hoe tsy afaka miasa izy androany tsy mihinan-kanina izany androany da napakevitra izahay fitambarany mpivarotra rehetrarehetra eto hoe andao ary atao io zavatra io ny tenenina tao anatin'izay de tsy miantoka matériel na fanjakana na 1 franc zay no miantoka matériel zay lany rehetrarehetra zay entina afahan'ny rano mandeha tsy miantoka olona koa fanjakana fa amin'ny mahalala arabe ampanjakana azy de nangataka izahay solotena hoe solotena technicien fanjakana ary tsy maintsy manome alalana mazava tsara izy hoe eny ara fa de manome autorisation nareo zahay ary asina solotena fanjakana zay vao afaka miasa koa satria everinay fa ny fanjakana iny tsy azonay atao koa no mikitika raha ny tena marina eo anatrehan'ny lalàna raha tsy misy autorisation avy any fanjakana. Mpivarotra manodidina ny 7 eo no tsy afaka mivarotra rehefa dibranto izao hoe ty antoerana akanaovan'izy ireo antso avo amin'ny tompon'andraikitra mahefa hitadiavana vahaolana maika amin'izany ahafahan'ireo mpivarotra miverina manatanteraka ny asa nandavanandro. Indrindra aloha tsy hoe mivelona fotsiny eto amin'ity toerana ity zay fa tena efa hoe mponina teto mihitsy ny teto ny fahazazanay manao ana ny fahasahiranana ozy izy ianao na am'le orana ohatra zao tsy hoe vao tamin'ity taona ity na hoe vao izao hitantsika izao an'le izy fa efa taona maromaro zay ny fanesy zay de tena hoe misy fiantraika manoatra zay zany mbola tratran'ny confinement fandroany amin'izao tena antony eo aloha zany ny fateran'ny fotodrafitrasa de misy koa zany ny hoe ny zavatra nitsangana tsy ara-dalàna teo ambony kanal zany fa zany tsy afaka miteny hoe ahoana na hoe ohatry ny ahoana le izy fa hoe misy trano nitsangana zany eto eo ambony kanal le izy de hatramin'ny nitsangana zay toerana zay zany lasa hoe dibo-drano foana tetỳ aminay ny le mpivarotra aloha zany efa le niteneny madama hoe fito polisy fa efa nisy fotoana za na efa nanao efa nakany recensement mpandalo ny rehetrarehetra tena efa manjatony mihitsiny efa nisy taratasy napetraka mihitsy ny tany ambony rehetrarehetra tany zany akoatra le anazy efa nisy fa ohatrany hoe nitazana kely fotsiny ve androany de aveo de tsisy hoe inona ny fandraisana andraikitra le izy fa io ihany de io ihany ny ranonay mbala io ihany. Nambara nisy foko tany ety antoerana fanao ny fahanterany fotodrafitrasa no mahatonga ity ranobe tsy mety afaka eto antoerana ity. Problème efa tany alolo tany tosaka hoe roa taona telo taona presque ohatran'io foana ny teo zany rehefa tonga ny saison de pluie fa avaratra tena izy efa nisy descente teto ny teknisiana maromaro mifandimby efa nijery teto nisy taona tamin'izany fotoana efa nisy fanapahana avy any ambony tany fa avaozina ny conduite teto fa tsy tanteraka moa izy hatreto ny fitaraina amponina ataontsika hoe rariny ihany satria tsy afaka mampiasa ny toerana araka ny tokony izy na fidirana ao anatin'ny tokantrano tsy fahamezatsiny zay efa nisy ihany koa tatra nataonay amin'ny ambaratonga rehetra ny ambony ihany fa izay dia manantena hoe ho avy ny fanamboarana fa ny azonay atao hoe teny fokotany dia mandray ny fitaraina ny mponina mandefa n'izany any amin'ny ambaratonga rehetra ny ambony dia izay aloha ny zavatra misy eto izay ihany koa dia miara-miasa amin'ny commune urbaine Antananarivo eto ny SMA miasa eto presque isan'andro mamoaka solution fa ataonay hoe mbola tsy tena mahomby aloha le izy dia mba andrasana zany zavatra tena hoe avesatra analanan'le olana misy travaux ataon'ny SMA pompage ny ataonay eto manalan'ireo ranon'ireo ataontsika eo anatin'ny 5 heures 6 heures fa tsy tena maharitra zany rehefa avy ny orana amin'ny alina dia miverina ihany le rano zany hoe tena solution maharitra zany tokony mba tadiavina napetraka amin'ny ray aman-drenany ambony fa manany olana. Atsikaritra tokoa fa matetika dobo-rano ity toerana ity nambaran'ireo olona manodidina fa ireo trano be manodidina ny toerana izay manindry buzy tokony hivariana ny rano no antony izany ilaina ihany koa ny fanoloana ireo fitaovana fivariana ny rano izay efa ela netezana. Pejiny finoana kosa indray tanteraina ao amin'ny FLM ambony atsimo antany fotsy nanomboka ny talatalasa teo ka hatramin'ny alahady ho avy izao ny komity mpiandraikitra ny synode lehibe na ny KMSL ho faraiky amin'ny 20 ho an'ny fiangonana luterana malagasy nandritra ny fotoana mpivoriana izay tamin'ny tiandroany ity dia nisy ireo kristiana luterana ny lanja asora baventy fitakina maromaro no voalaza tao anatin'izay asora baventy izay isan'izany ny fialan'ny filohan'ny FLM sy ny fampitsarana ny kolikoly eo anivony fiangonana sary sy ndratsariny ny artanjony.
mitsangana miazava fa tonga ny fahazavanao Isaia toko fahenipolo andininy voalohany tapany A no teny fanevany komity mpiandraikitra ny synode lehibe na ny KMSL fa 150 ho an'ny fiangonana Luterana Malagasy izay tanteraina ao amin'ny fiangonana FLM ambony atsimo Antanifotsy ao anatin'ny synodam-paritany Unive nanomboka ny faharoa ny volana Desambra lasa teo ka hatramin'ny fafitoan'ny volana Desambra ho avy izao. Fivoriana izay iarahan'ireo bro foibe FLM ireo solotena synodam-paritany ireo sampapikambanana sy sampandraharaha ary ny misiona mpiara-miasa amin'ny fiangonana. Fivoriana andrinan'ireo olona 50 ny fiainan'ny fiangonana Luterana Malagasy ao anatin'izany ny fanamafisana ny fifandraisana eo amin'ireo sampana sy ny sampanasan'ny fiangonana ary koa ny fampiroboroboana ny asa fanompona sy ny fitorinan'ny filazantsara ary indrindrandrindra momba ny hoavy ny fiangonana Luterana Malagasy. Nanaitra ny mpanara-baovao ny nahita mpino avy amin'ity fiangonana ity ny lanja sora-baventy teo anatrea ny toerana nanaovana ny KMSL na nehoan'ireo kristiana ny marary azy ireo eo anivony fiangonana. Isan'ny fitakina ny fialan'ny filohan'ny FLM eo koa ny fampitsaharana ny didijadona sy ny fanamparampahefana eo anivony fiangonana, ny fampitsaharana ny fijangajangana ataon'ny pastora manerana nosy sy ny fahalovana marolafy. Mbola tsy nisy fanambarana na vaovao ofisialy momba ny hevitry ny foibe ny fiangonana Luterana mahakasika ity tranga nandritra ny KMSL ity koa andrasana ny toyny. Lafa mavao afatanteraka kosa somary nisesesy ny tranga nalozam-pifamoivoizana tatoato izay. Ankoatra ny loza zay tranga tetsy amin'ny lalan'ny Tsaramasay andro vitsilasa izay dia nisy lozan'ny tranga ihany koa androany tetsy amin'ny lalan'ny Sampanana Ambotry Manjaka. Fiara tsy mataho-dalana iray no nifandona tamina fiara fitateram-bahoaka miasa eny Ivato mampitoy Antananarivo renivohitra sy Ivato. Vokany ampolo no naratra tamin'ity loza ity sary sindratsariny tahiry. Tokony ho tamin'ny 120 rasy sasany no nitranga ny loza teto amin'ny sapanany Dig ara Malagasy Ambotry Manjaka. Fiara tsy mataho-dalana galopeur no nifandona mafy tamina fiara sprinter iray, fiara fitanteram-bahoaka mampitoy ny Ivato sy Antananarivo renivohitra. Raha ny fanazavana avy amin'ireo nanatry maso ny loza izay nitranga dia nivoaka avy amin'ny toerana fanamboarana fiara avy eo akaiky eto ilay fiara 4x4 niezaka ny ala ny fiara fitanteram-bahoaka miasa eto Ivato saingy tsy afadoza fa ny fandona ihany. Olona maro no naratra tao amin'ilay fiara fitateram-bahoaka raha toka olona iray no naratra tao amin'ilay fiara 4x4 raha ny fanazavana. Izy aloha tsy dia haiko loatra fa le 4x4 dia olona fitenindreo hoe tapaka frein nefa zay nieritreritry hoe mivoaka voa le parking ny ho fam dia mibisy avy any atsimo plein vitesse dia zay natonga le fandoman'le izy. Nisy ny olona naratra voian'izay atao anatin'le bisy naratra daholo tsy nisy ainana foy. Ny chauffeur aloha raha tsy nongotana tao izy tsy azo mihitsy. Tsy hoe voaka avy eo le parking ve sa avy any Ambodimita sa hoana dia le tôbila moa plein vitesse avy any atsimo le bisy dia tsy haiko hoe izany tsy nahafantaranay anazy. Tao anaty 4x4 aloha olona ray ihany no hoe marary tao. Le galopeur avy any amin'ny Annavany andeha ho any amin'ny 67 dia le supréteur ny Ivato andeha ho any Ivato ngamany izy ity. Somary mafimafy ihany ny koany moa betsaka koa no narasa tao. Ty galopeur ty ohatry ohatrany hoe varina angamba ny dalana no nangalatra taty amin'ny droite sa gauche io. Ny supréteur aloha fa niala ihany fa tsy afaka. Fa niala ihany le supréteur fa tsy afaka zao zavatra nisy zao. Raha ny fanazavana trany dia ao amin'ny hôpitaly manara-penitra avokoa ireo maratra no ity loza ity no manaraka fitsaboana raha tsy aivina dia fiara iray ihany koa no nivarina tao anaty renirano ny kopa io maraina io ary hatreto dia mbola tsy hay mazava ny antony. Vao andro vitsy ihany koa zay no nisy ny fiara nandona mpianatra teny amin'ny lalany Tsarasotra voalaza moa fa efa MD ny Antanimora ilay mpamily ny fiara ho an'ity tranga farany ity. Maresaka iraisam-pirenena rakotra aizina noho ny fahatapanjiro ny tanàna ny Lavanina sy ny faritra andrefan'ny Cuba andro vitsivitsy lasa izay. Antapitiosan'ireo olona voakasika izany ary mitombo hatrany ny fahasorenan'ny mponina manoloana ny olana ara-teknika sy ara-sosialy any antoerany. Tato-baovao mahakasika izany. Iverin'ireo manampahaizana fa efa nilozan'ny toetrandro sy efa tonto ireo tompom-pamokarana sy fitsinjarana herinaratra. Izany ny fototry ny olona amin'ny fahatapahan-jiro lavarena ao Cuba. Roa andro teo dia tapaka tanteraka ny herinaratra. Rehefa miverina nefa ny jiro taorian'io roa andro io dia mbola tapaka ihany ka amin'ny fotoana mahabe ireo mpampiasa azy indrindra no tapaka ny jiro. Naneho ny atezerana manoloana izany vahoaka Cuba
Ankoatra ny fahatapahan'ny herinaratra dia miaina krizy ara-toe-karena sy ara-tsosialy lehibe i Cuba, toy ny fahalafosan'ny vidim-piainana ary ny aratsy izany indrindra taorian'ny valanaretina Covid-19. Nampitombo ny fahorian'ny mponina ny sazy Amerikanina sy ny tsy fahombiazan'ny fanavoazana ara-bola anatiny, izay nikendry ny hanambatra ny vola ampiasaina amin'ny firenena, mitaky vahaolana aingana ny vahoaka Cuba, satria mihamafy hatrany ny fahatrana sy ny tsy fahampitsakafo nandritra ny fiainana andavanandro. Falosy ny avy natao Washington, États-Unis ny fifanarahana momba ny fandriam-pahalemana eo amin'ny Rwanda sy ny Republika Demokratika ny Congo. Nitarika ny fifampirarahana ny fanjakana Amerikana ary nanatrika izany ny filohan'ity firenena ity. Ny Antsipriam-baovao. Nosoniavina nandritra ny lanonana manetriketrika tao amin'ny fitoerana Amerikana ho an'ny fandriam-pahalemana ny fifanarahana manandanja eo amin'ny Rwanda sy ny Republika Demokratika ny Congo, izay notarian'ny fanjakana Amerikana. Araka ny fanambaran'ny filoha Amerikana Donald Trump, andro lehibe ho an'ny Afrika sy izao tontolo izao ity hetsika ity. Nahitam-boka ny ezaka nataon'ny États-Unis tao aorian'ny volana maromaro nanaovana fifampiresahana sy fifampirarahana ho fampihavanana ny Kigali sy Kinshasa. Amerenana ny filaminana sy ny fandriam-pahalemana amin'ny faritra atsinanan'ny RDC izay nandalo ady sy fifandonana naharitra 10 taona ka nahafatesan'olona maro no tanjon'ny fifanarahana. Nandritra ny lahateniny naneho fankasitrahana manokana ho an'ireo mpitarika rotota Paul Kagame sy Félix Tshisekedi ny filoha Trump ary notsindriny fa miara-miasa ara-toe-karena amin'ny États-Unis ireo firenena roa ireo ankehitriny. Naneho fahavononana anatanteraka ny adidy voarakotra amin'ny fifanarahana ny filoha Paul Kagame, toy izany koa ny filoha Félix Tshisekedi izay nanamafy fa hanaraka sy anatanteraka ny fepetra rehetra voasoratra ao amin'ny fifanarahana. Ilay tovavy 40 taona manana endrika olona 70 taona sy ilay tendrombohitra vato miloko mena any États-Unis no afakely hoentina amintsika indray amin'ity alina ity. Tamin'ny 2014 nahagaga ny Vietnamiana ny Nguyen Thi Vuong, vehivavy 40 taona, rehefa niova ho toy ny vehivavy antitra tampoka ny tarehiny. Taorian'ny alergia mafy nahazo azy vokatry ny sakafo an-dranomasina nohaniny dia nibotsina sy niaratsy aingana be ny hodiny. Lasa toy ny vehivavy 70 taona ny tenany na dia mbola tanora tsara aza ny vatany. Nandritra ny volana maro dia tsy fantatra ny antony marina. Taty aoriana dia nilaza ny dokotera fa mety ho vokatry ny alergia tsy voatsabo tsara sy ny fanafody tsy mifanaraka tamin'ny vatany na tonga izao fahanterana tampoka izao. Rehefa nahasitsaboana sahaza azy Vuong dia nanomboka niverina tsikelikely ny endriny. Any Arizona, États-Unis no misy ny The Wave, tendrombohitra vato miloko mena sy volomboasary, lokony voajanahary io ary vokatry ny fikorontanan'ny fasika sy ny rivotra nandritra ny taona maro. Mahavariana ny maso ny endriny miolakolaka sy mirindra ka lasa toerana malaza ho an'ny mpizahatany sy mpakasary. Mba hiarovana ny toerana dia tsy maintsy mangataka lalana azona mitsidika ity toerana ity ireo mpizahatany. Tapitra ny fampahalalam-baovao antsika tompoko lasy sy tompoko vavy mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Isaorana hatrany ny teknisianina sy ireo namana mpanao gazety nafahana nanatontosa izao fampahalalam-baovao izao. Mametraka ny soava tsara, veloma tompoko.